Saotra midira mankalaza narinao izay Andriamanitra ray zanaka fanahy masonao ny fampirampinao lehibe no ny indrafonao ny faharoponao satria raha tsy izany faharoponao aminay mpanota izany dia tsy sava-joro izay ary tsy hoeto amin'ity toerana akory. Mamindra-fo ary mamelany eloka rehetra amin'izay tsy fahaizanay manambara ny voninahitra ao na amin'ny fiainanay, amin'ny asanay, amin'ny teninay, ny eritreritra rehetra izay ahitana fampanota izahay. Ka izany dia mila Andriamanitra ny famonjehanao isan'andro fanadiovanao Jesosy amin'ny ranomasina ny fitarianao fanahy eo mba hanazava forosana mpananay mba tsy hanana ilay ratsy anjara aminay. Rakehitriny hanambara izany voninahitra ao izany izahay ka ataonay ho n'Andriamanitra ny fanambarana voninahitra ao izay asehonao miharihary amin'i Jesosy Kristy izay mpanota mahantra izay tsy mahay manambara ny voninahitra ao. Ka izany dia mitalo aminao izay mangataka anao mba ho lapiseho ny faharoponao, ny famindramponao mba ny voninahitra ao no re ho hitan'ny olona fa tsy fampianaran'olombelona. Mba anay amin'izao fotoana izao amin'ny fahasoavanao fa mangetaheta ny olonao ahita ny tavanao Andriamanitra ao amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Olombelona ry havana dia faly miarahaba-tsika rehetra noho ny nanomezan'Andriamanitra antsika izao andro lehibe izao isan-taona nitovy miarahaba antsika vahiny rehetra izay midodidody mangetaheta mba tsy ho diso fanantenana isika ary indrindra miarahaba anareo izay eto toerana izay voalaza hoe miambina ity toerana ity ary anton'ny mahakaromalaza ny akarimalaza izay no ela fa ny anjarantsika fampianarana voalohany dia fitarihan-teny amin'ny boky ny Apokalipsy. Dia alohan'ny zavatra rehetra dia avy hatrany dia lazaina ny tanjon'ny boky Apokalipsy mba ho mazava tsara. Dia izao ny tanjon'ny boky Apokalipsy dia ho fampiarezana ny fiangonana eo ampiandrasana ny fiavian'ny tompo. Ny tanjon'ny boky Apokalipsy dia ho fampiarezana ny fiangonana eo ampiandrasana ny fiavian'ny tompo. Hoy ny professeur Olavimo izay fantatsika ny maro amintsika amin'ny fitarihan-teny amin'ny testamenta vaovao izay nisoratany. Hoy izy momba n'ity boky Apokalipsy ity: ny testamenta vaovao dia mifarina amin'ity boky faminina ity izay toy ny satro-boninahitra eo amboniny baiboly manontolo. Raha tsy eo ity boky ity dia ho nisy banga ny soratra masina satria tsy ho tao ny fanantenana velona. Tsy ny testamenta tolo ihany no velona ny fanantenana fa ny fiangonan'ny testamenta vaovao koa dia velona amin'ny fanantenana. Marina fa ny finoana no fanalahidy eo amin'ny testamenta vaovao satria tanteraka amin'i Jesosy Kristy ny faminina amin'ny testamenta taloha. Kanefa tamin'ny fahatongavan'i Jesosy ho nofo dia tsy mbola tanteraka avokoa amin'ny fahafenony ny faminina rehetra ao amin'ny testamenta taloha momba ny fanjakan'Andriamanitra fa tsy tonga amin'ny fahafenony izany raha tsy amin'ny fiavian'i Jesosy indray amin'ny voninahitra arak'izay efa nambarany raha teo. Noho izany ho any ity professeur ity ny torotenin'i Jesosy eo amin'ny filazantsara telo voalohany dia mifarina amin'ny filazana ny fiaviany indray sy ny zavatra maro hitranga amin'ny farany. Hitantsika izany ao Matteo 4:20, Marka 3:20, Lioka 1:20 izay texte atao hoe paralele izany mitovy izany na dia samihafa ihany aza ny rafitrany. Ary io tenin'ireo dia nomena anarana hoe ny Apokalipsyn'i Jesosy. Izany no tenin'ny professeur Olavimo ary marina tokoa izany teny izany satria ny tanjon'ny boky Apokalipsy ity boky ity izay nisoratan'i Jaona apôstôly dia tsy ny hanehoana zavatra manahitaitra na mampatahotra araka ny andraisany sasany azy, ka izany fandraisana tsy izy mba ny boky izany no mahatonga ny olona sasany mandray teny avy ato amin'ny Apokalipsy dia miseho mahay maminahany dia ilaza zavatra ho avy toy ny efa fantany ery. Tsy izany fa ny tanjon'ny boky dia namelona ny fanentanana velona tao amin'ny fiangonana izay nanoratana tamin'izany fotoana izany
ary ho amin'ny fiangonana kristianina rehetra amin'ny fotoana rehetra koa. Fanantana velona amin'ny fiandrasana ny hiavian'i Jesosy amin'ny voninahitra. Mila fampairezana ireo fiangonana 7 nanoratana mba hiazona zany fanantenana velona izany, satria araka ny hitantsika dia tao anatin'ny fanenjehana mafy ireo fiangonana ireo, ary indrindra fiangonana izay niorina teo anivon'ny tontolo jentilisa feno vanim-potosampy izay nanenika ny fiarahamonina manontolo, ary ny kristianina dia tao anatin'izany fiarahamonina izany. Koa nisy dia nisy ny fakapanahy hiemotra hangatsika, nisy ny fakapanahy ampiaroaro ny fanarahana an'i Jesosy amin'ny vanim-potosampy, fa zany a neveriny sasany antsoirana ny fanenjehana, sady neverina koa zany fa zavatra azo natao. Ho hitantsika izany rehetra zany amin'ny fanrenesantsika ny amin'ny repistely 7 amin'ny fiangonana 7, fa ny anjarantsika zao dia savaranonando na fitarian-teny mba hanamora arak'izay azo atao ny famakiana ity boky ity. Isika rehetra dia miaiky fa sarotra ity boky ity, kanefa tsy maintsy atao zany savaranando izany mba ahazona mahafantatra na dia kely ihany aza amin'izay zavatra maro dia maro tokony ho fantatra, ary koa azontsika maneho izay fomba hamakiana azy sy ny fomba tsy hamakiana azy koa, ary ny fomba hanambarana ny tena hafatra avy amin'ny boky. Ary amin'izany isika dia mangataka mandrakariva ny fahasoavan'Andriamanitra, ny fanazavana sy fitariana avy amin'ny fanan'Andriamanitra mba tsy hivaona izay andraisantsika azy na izay ambarantsika azy koa. Koa toy izao ary ny fizarana tsotra amin'ity savaranando ity. Voalohany ny foto-kevitry ny boky, ny mpanoratra, ny fotoana sy ny contexte moa dia tsy na fa ny zavatra nitranga ara-tantara manodidina ny nanoratan'ny boky, ary na oviana na hitoriteny fohy dia fohy ianao na lava dia tsy maintsy mba jerena izany contexte izany. Fizarana faharoa ireo soratra apokalyptika ao amin'ny baiboly. Fahatelo ny fampiasana ny famantarana na sary ohatra, amin'ny frantsay dia hoe symbole na signe zany ao amin'ny boky apokalypsy. Faefatra ny fizarana ao anatin'ny boky, ary farany teny fahadimy teny fohy amarana ity fitarihan-teny tsotra ity mikasika ny fahatanterahany faminaniana, ary faran'izay tsotra moa zany ity savaranando ity, satria anatin'ny minitra vitsy dia tena kely ny zavatra azo ambara. Voalohany zany ny foto-kevitry ny boky, ny mpanoratra, ny fotoana sy ny contexte na mitranga ara-tantara manodidina ny nanoratana ny boky. Ny anaran'ny boky dia apokalypsy, dia tsy ino zany fa ny teny voalohany amin'ny boky amin'ny toko voalohany andiny voalohany, ary zany dia teny grika milaza hoe fanalana rakotra ny zavatra misarona na miafina, ka adikatsika hoe fanambarana. Ny filazana feno dia amin'ny toko voalohany andiny voalohany dia hoe ny apokalypsyn' Jesosy Kristy na ny fanambaran'i Jesosy Kristy, ary zany dia milaza avy hatrany ny ivon'ity boky manontolo ity sy ny tanjona amin'ny nanoratana azy. Ny hoe fanambaran'i Jesosy Kristy dia misy hevitra roa anatin'izany. Milaza fa Jesosy no manambara ny zava-miafina na mystérione. Hitantsika zany mystérione zany amin'ny toko voalohany andiny faharoapolo, zava-miafina, ary mystérione dia fa hitantsika imbetsaka any amin'ny epistilin'ny Paoly Efesiana sy Efesiana indrindra. Ary dia izy ihany koa no ambara dia Jesosy Tompo ilay maty ary efa nitsanga tamin'ny maty, ary mipetraka any an-danitra eo amin'ny seza fiandrianany voninahitra ary mamangy ny fiangonany. Koa ny ivon'ny boky manontolo araka ny filazana amin'ny toko fahadimy andiny fahaenina dia ny zanak'ondry izay voavono, arak'izao filazan'ny Jaona zao napahitana azy Jaona toko fahadimy andiny fahaenina. Ary hitako fa indro teo fivoahan'ny seza fiandrianana sy ny zava-manana efatra, ary teo anivon'ny lolona dia nisy toy ny zanak'ondry izay voavono. Jesosy Tompo no manambara ny voninahiny amin'ny Jaona apôstôly,
ka maniraka azy anoratra ny zavatra izay hitany ny amin'ny zavatra ankehitriny sy ny zavatra ho avy arak'izay voalaza amin'ny toko voalohany andiny fa 110 ary zany fanirahana ny jaona zany dia mitovy amin'ny nanirahan'Andriamanitra ireo mpaminany taloha zay nanehoany voninahiny mamirapiratra tamin'ny fotoana nanirahany azy dia momba ny Isaia toko fahenina zany, Jeremia toko voalohany, Ezekela toko voalohany. Napahitana maso ny voninahitr'Andriamanitra zay anirahany Jesosy any Jaona araka ny toko voalohany andiny fa 720 toko voalohany andiny fa 720 dia ny anoratra ny zavatra hitany momba ny zavatra ankehitriny sy momba ny zavatra mbola ho avy rahatr' izay na zay mazava koa io tapany farody zao ny zavatra zay efa andalana ho avy aoriany zao, zany hoe aoriany zao fahitana izao. Araka ny toko voalohany andiny fa 720 io ihany ny ankehitriny zay miafina ny masony nofa mandra fa aseho kosa araka ny fijerin'ilay tompony fiangonana lay manana maso tahaka an'ilay lafo araka ny toko voalohany andiny fa 410 ny zavatra ankehitriny dia na ny fiangonana 7 sy ny anjelin'ny fiangonana 7 dia hitantsika izany eo amin'ny toko 2 sy toko 3. Ary ny zavatra mbola ho avy na zay efa andalana ho avy aoriany zao fahitana zao dia ny zavatra hitranga ary efa andalana mitranga alohan'ny hiavian'i Jesosy indray tsy arak'izay fahitan'ny olombelona azy amin'izay ivelambelany fotsiny fa amin'izay tena izy kaseho amin'ny lalan'ny famantarana na sary ohatra signe moa zany na symbole dia zany ny ankehitriny zany dia hita ao amin'ny toko 4 ka hatramin'ny 12. Ilay zanak'ondry voavony ihany koa no anambara ny zavatra ho avy sady efa andalana ho tonga raha teo eto amin'izao tontolo iainantsika izao ary zany no hevitryilay famantarana na sary ohatra ao amin'ny toko 5 andiny voalonika hatramin'ny 5 zay jerentsika toko 5 sary ohatra moa zany tsy arabaky teny fa sary ohatra symbole toko 5 andiny voalonika hatramin'ny 5 ny amin'ilay boky nisy tombokase 7 zany hoe tena tsy hay vahana mihitsy tsy hay sokafana zay tsy nisy mahasokatra azy afa-tsy ny lionan'ny Joda dia Jesosy zany hoy ireo andinireo toko 5 andiny voalonika hatramin'ny 5 ary hitako jaona miteny fa nisy boky voasoratra teo anatiny sy teo ivoany zany hoe be dia be ny soratra ao anatiny eo ka tsy vitany ao anatiny fa nivelany koa voapetaka mafy tamin'ny tombokase 7 teo akavanan'ilay mipetraka teo anilan'ny teo ambonin'ny seza fiandrianana ary hitako fa indro nisy anjely mahery niantso tamin'ny feo mahery hoe iza ny mendrika amoa ny boky sy amaha ny tombokaseny ary tsy nisy tany an-danitra na taty an-tany na tany ambanin'ny tany na sokatra ny boky na nahajery azy ary nitomahany mafy aho ijaona ny teny satria tsy nisy hita mendrika hanokatra ny boky na hijery azy ary anankiray tamin'ny loha olona nanao tamiko hoe azo nitomany indro ny lionan'ny Joda dia ny solofiny Davida nefa naharesy ka hanokatra ny boky ary amaha ny tombokase 7 koa ny zavatra rehetra zay mitranga sy hitranga voalaza amin'ny toko 4 ka hatramin'ny 12 dia miakina amin'ny fiandaniana na ny fanoherana ilay zanak'ondry voavono zay miandany amin'ny zanak'ondry dia ny fiangonana masina sy ireo anjely rehetra any an-danitra ary zay manohitra azy dia ny fanjakan'ny maizina sy ny miaramilany zay nomena fahefana aka-fanahy sy ampahory ny fiangonana vetivety kanefa tsy maintsy ho resy amin'ny farany ka iseho amin'ny famindram-piratany ny fanjakan'Andriamanitra. Noho izany dia hita atao amin'ny boky Apokalipsy ny fifanoheran'ny fanjakan'ny zanak'ondry na ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fanjakan'izao tontolo izao na ny fanjakan'ny Satana. Eto dia amin'izany filazana ny fanjakana roa zany dia mampitandrina antsika ihany mila mitandrina isika satria tsy hoe rehefa fitondram-panjakana dia fanjakan'izao tontolo izao ka fanjakan'ny Satana araka ny fampianaran'ny antoko mpivavahana sasany toy ny vavolombelon'i Jehovah zany satria araka ireny zany fivavahana zany dia tena fiasan'ny Satana avokoa ny fanjakana ny miaramila ny mpitondra fivavahana rehetra
ny fanjakana romanina tsy dia voalaza amin'ny romana toko fahatelo ambin'ny folo fa mpanompon'Andriamanitra antanteraka ny filamina sy ny fahamarinana ivelany ny fiarahamonina araka ny din'Andriamanitra dia mpanompon'Andriamanitra izy. Kanefa kosa rehefa nitsakitsaka ny din'Andriamanitra izy ka mamono sy mandripaka dia lasa manana ny fanahiny bibidia ary miara-miasa amin'ny antikristy. Fa izany fifanoheran'ny tontolo roa izany dia efa niseho tany amin'ny andro ny fanekena taloha zany fa izay ahitana azy mazava indrindra dia ao amin'ny boky Apokalipsy miaraka amin'ny bokin'ny Daniel. Ary tsy adinoina amin'izany rehetra izany fa ny fanambarana na ny fanalana rafitra n'izany rehetra izany dia fampahirezana ny fiangonana amin'ny fotoana sarotra na tsy fotoana sarotra mba hiambina izy avy ampiandrasana ny avian'ny tompo ka hiazona ny finoana andresy ary hazo ny satroboninahitra ny fiainana. Fizarana faharoa ireo soratra apokaliptika ao amin'ny baiboly. Tsara ho fantatsika fa tsy ny boky apokalipsy ihany no soratra apokaliptika fa misy maromaro ao amin'ny baiboly dia reto ny tena misongadina fa misy madinidinika any rehetra any dia afa-tsy ny boky apokalipsy raha teo. Ny misongadina indrindra amin'izany dia ny bokin'ny Daniel dia ao ny Isaia toko faha-efatra amby roapolo ka hatramin'ny fito amby roapolo izay atao hoe ny apokalipsy ny Isaia efatra amby roapolo fito amby roapolo, dia ao ny Ezekela valo amby telopolo sy sivy amby telopolo Goga sy Magoga, Joela toko fahatelo ny amin'ny irotsahan'ny fanahy masina amin'ny farany, ny bokin'ny Zakaria, dia ao ny Matio toko faha-efatra amby roapolo sy dimy amby roapolo izay mitovy amin'ny Marka telo amby folo Lioka iraika amby roapolo ary eo koa Lioka toko fahafito amby folo andiny faharoapolo ka hatramin'ny fahafito amby telopolo. Dia misy koa amin'ny Koritiana voalohany toko fahadimy amby folo ary eo amin'ny Tesalonina voalohany sy faharoa Petera faharoa. Ary ao amin'ny bokin'ny Isaia dia mbola azo lazaina no soratra apokaliptika koa ny Isaia dimy amby enimpolo andiny fahafito amby folo manao hoe fa indro izaho mahary lanitra sy vaovao sy tany vaovao ka dia tsy ho tsarovana intsony ny taloha. Dia sahala amin'izany koa ny Isaia enina amby enimpolo andiny faharoa amby roapolo manao hoe fa tahaka ny lanitra vaovao sy tany vaovao izay hataoko no haharitra anatrehako dia toy izany no haharitra aretan'ny taranareo sy ny anaranareo. Mandray izany amin'ny Isaia izany tsy dia ohatran'ny mamaky mihitsy ny apokalipsy toko iraika amby roapolo sy roa amby roapolo ary izany koa sationa ny fiankinana ny apokalipsy be dia be, tena miakina be dia be amin'ny testamenta taloha. Ary ankoatran'ny baiboly dia maro koa ireo soratra apokaliptika any amin'ireo apokrifa. Ireo apokrifa dia teny izay tsy tafiditra ao amin'ny baiboly ary amin'ny baiboly fa amin'ny fiangonana katolika atao hoe soratra deutérokanonika ka avelantsika izany noho ny fotoana. Fa izao sitsika dia hijery eo amin'ny ny amin'ny mpanoratra sy ny contexte nanoratana ny boky apokalipsy. Fa fizarana fahatelo ny mpanoratra, ny fotoana, ny contexte nanoratana ary ny fombafomba ny boky apokalipsy amin'ny ankapobeny zany ary tsy voalaza ny fombafomba ny rehetra araka izay tokony ho izy. Momba mpanoratra dia tsy salasana fa Jaona apôstôly zany izay nanoratra ny filazan'ny tsara faefatra sy ireo epistily telo mitondra ny anarany. Araka ny toko voalohany andiny fahasivy natao tsesitany tany amin'ny nosy Patmo izy araka ny voalaza hoe noho ny tenan'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy. Araka izany ny apôstôly dia isan'izay niara ny fanenjehana nataon'ny fanjakana romanina. Izany fanenjehana nataon'ny fanjakana romanina izany indrindra ny contexte na antony ivelany nanoratana ny boky. Ny fotoana dia any amin'ny taona 70 any misy milaza hoe 450, izany hoe efa voasoratra avokoa ny ireo filazantsara telo voalohany ary Jaona irery no sisa velona amin'ireo apôstôly. Ny zava-nitrangara tantara na tonga ny fanoratana ny boky dia fanenjehana nataon'ny fanjakana romanina izay nanery ny olona rehetra hivavaka amin'ny emperora romana na kaisara. Kanefa izany fiakofana amin'ny olombelona izany dia zavatra tsy azon'ny fiangonana atao
araka ny didy voalohany. Ary vao mainka mazava koa fa ny fiangonana kristianina dia tsy malala tompo sy mpanjaka afa-tsy Jesosy Kristy, koa ny fijoroan'ny fiangonana amin'izany finoana zany dia tsy maintsy nitarika fanenjehana, fahaverezam-pahananana, fahaverezan-jo hatramin'ny hoe tsy mahazo mividy zavatra ny tsena. Ary efa hita sady zao ny apokalipsy ao hoe zay misy marika zao sy zao dia tsy mahazo mividy zavatra. Tsy hoe arabaka teny ny marika fa zay vao marika fa kristiana dia tsy mahazo zavatra ny tsena ary hatramin'ny fahavozana aina. Koa ny bibidia voalaza amin'ny apokalipsy dia milaza ny fanjakana romanina zay mampiseho mihitsy fanahiam-biby amin'ny fandatsahan-dra. Tany Roma fa tamin'izany fotoan'izany ny kilalao fandatsahan-dra no fialam-boly ny mpianakavin'i Kaisara sy ny vahoaka analkisa tao anatin'ny kianja atao hoe Colisée, izay kianja filalaovana goavana mahalany olona mpijery 7 alina. Ary misy koa aza kianja ray hafa zay nahalany mpijery 2 alina sy 2 hetsy. Ary ny sehatra filalaovana ohatrany hoe ny kianja eo amin'ny stade eo zany, na tsy filalaovana fa fampilalaovana ny olona hovonoina, dia nasiana fasika zany. Atao ino ozy ianao mba hifoka ny ranony zay novonoina. Tao amin'izany kianja zany dia olona tsy manatsiny na gadra voaheliko faty na andevo azo babo no nampiadiana tamin'ny bibidia na nasaina niady izy samy izy mandra-pahalatsakaina ny anankiray. Ary koa raha sitrapony Kaisara ny amelona azy dia velona, raha sitrapony ny hafaty azy dia maty. Zany mihitsy ny fanahin'ny bibidia. Ary dia nahazo fafinaretana tamin'izany ny Kaisara sy ny mpijery analkisa. Ary zao maro ny olona masina no namony ainy tamin'izany fomba izany. Arak'izany ary dia tsy tafahoatra mihitsy ny filazana ny Roma ho ny vehivavy janga zay leo na maminy rano ny olona masina, araka ny eo amin'ny toko 7:7-9, ary tsy tafahoatra koa ny sary ohatra hoe ny bibidia. Roma fa izay ny voalaza, kanefa izany contexte izany dia efa manandindona zay famonoana olona sy fanenjehana amin'ny hoavy rehetra. Tsy hoe isika ny mahay maminany, tsy hoe zany mahay maminany na ianao, na sanatria isika ny maniry ny aviany zany, fa tsy misy maniry raha mbo olona manatsaina ihany. Tsy misy olona maniry ny isiany zany, fa ny fanahin'ny bibidia zay eo amin'izao tontolo zao dia tsy iovy zany, tsy hatsara zany fa vao maika iseho, fa tsy maintsy efara amin'ny fanenjehana sy ny famonoana ihany. Ary zany indrindra ny dikan'ny tenin'i Jesosy ao amin'ny Matthieu 4:20, ilay atao hoe ny apokalipsin'i Jesosy, ao amin'ny 9:20, Matthieu 4:20, manao izy miteny hoe fa amin'izany andro izany dia hisy fahoriana lehibe zay tsy mbola nisy to azy hatramin'ny androany zao tontolo zao ka mandraka ankehitriny sady tsy hisy intsony. Tsy ampifaliana mihitsy no itenenan'i Jesosy an'izany, fa amin'ny alailobe noho ny lozan'ny fahotana. Araka ny mpandinika dia tamin'ny andron'ny empereur Domitien zay nilaza ny tena no tompo sy Andriamanitra mihitsy no nanombohan'izany fanenjehan'izany zay nanerana ny fanjakana Romana manontolo. Ary zany filazany Kaisara ny tena no tompo sy Andriamanitra izany zany indrindra ny maritry ny antikristy, zany hoe zay misolo toerana ny Kristy, zay maka ny toeran'ny Kristy. Fa ny hevitra faharoa ny amin'ny hoe antikristy dia ny hoe zay manohitra an'i Kristy. Ko raha mitsangana haka ny toeran'i Kristy izy dia tsy maintsy hanohitra an'i Kristy sy ny olona masina amin'ny heriny rehetra koa. Hita amin'izany contexte izany koa fa ny fitondrana politika raha manitsakitsaka ny didin'Andriamanitra ka miankin-doha amin'ny herin'ny maizina dia tonga manana ny fanahin'ny bibidia zay ho fiasan'ny antikristy. Raha voateraka ny fiangonana kristiana tamin'ny andro Pentekosta dia efa nisy sahady ny fanenjehana madinidinika sy ny fanaovana toera-tsy zaka ny kristianina, fa amin'ny andron'ny empereur Domitien ity vao tena nisy ny fanenjehana manerana ny fanjakan'ny Romana manontolo.
koa ny zavatra marina momban'ny hoe contexte dia izao saika ny zavatra rehetra ambara amin'ny lalan'ny sary ohatra fa ho avy dia zavatra efa nanomboka nisy sady tamin'izany fotoan'izany ary efa nanandindona ny zavatra rehetra mbola ho avy. Ohatra iray amin'izany anatin'ny maro ohatra amin'ny toko fahaenina misy krizy vidin-javatra mafy, zavatra efa nitranga tokoa zany tamin'ny taona 2020 tamin'ny andron'ny empereur Domitien io, ary manandindona ny krizy rehetra atỳ afara, krizy izay tsinona fa avy amin'ny fahotantsika olombelona ihany, avy amin'ny fitiavam-bola sy ny fanapaha-fahefana. Ohatra ray koa ny toko 7:1 dia voalaza ny amin'ilay bibidia izay manana tandroka roso toy ny zanak'ondry. Tandroka moa zany dia milaza hery sady miteny tahaka ny dragona, tsy ny zany fa mpaminany sandoka izay toa mba manana ny herin'i Jesosy sy ny fahalemem-panahiny, kanefa fanahiny dia fanahin'ny dragona. Araka ny mpandinika izay tondrona amin'izany voalohany dia magy, tsy ireo magy tamin'ny krismasy akory, fa magy olon-kendry, olona mandinika kintana sy mpisorona jentilisa tany Azia Minora tany, zany hoe olona nandrandraina to olon-kendry teo amin'ny fiarahamonina ary tena to-teny teo amin'ny fiarahamonina sady mpitarika favahana raha teo. Izy ireny araka ny tantara dia nanohana ny kaisara tamin'ny favahana amin'ny kaisara ary nandray anjara be tamin'izany fampelezana sy fampanjakana favahana tamin'ny kaisara izany. Fa ny anarany lehibe anankiray izay tsy azontsika avela, izay tena misongadina amin'ny soratra apokalyptika dia hoe ny zanak'olona, tena anarana na fiteny na sary ohatra apokalyptika io. Marihany roa fa amin'ny boky apokalypsy izay ampiasaina dia momban'i Jesosy dia ny hoe ny zanak'ondry izay voavono, fa izay ahitana io anarana io dia amin'ny filazantsara efatra, ary io anarana io no ilazan'i Jesosy ny tenany ao amin'ny filazantsara efatra, ny zanak'olona. Ary izay avian'io anarana io hoe ny zanak'olona dia ny fahitana amin'ny Daniela toko 7:13-14 izay milaza ilay hoe toy ny zanak'olona avy any amin'ny rahon'ny lanitra amin'ny andro fitsarana, dia milaza ny Mesia zany izay midina avy any amin'ny lanitra amin'ny andro farany. Koa ny zanak'olona dia midina midika tsotra hoe ny olombelona, ny zanak'olona dia olombelona ny dikany, ka ny Mesia zany dia olombelona, izy ny olombelona tanteraka ny fahatsarana rehetra araka ny naovan'Andriamanitra azy. Ary setrin'ireo bibidia izay manana tokoa ny fanahin'ny bibidia, midina avy any an-danitra izy ary manambara zany fa Andriamanitra tokoa izy. Zany fahitana zany dia manambara tsara ny Jesosy izay tena olombelona tokoa amin'ny fahatsarany rehetra sady Andriamanitra marina tokoa. Koa any amin'ny filazantsara raha milaza ny tenany Jesosy hoe ny zanak'olona dia manambara amin'izany izy fa izy tokoa no ho avy amin'ny rahon'ny lanitra amboninahitra hitsara izao tontolo izao, kanefa alohan'izany izy dia tsy maintsy hiaritra ny azo fijaliana ka alevina hitsangana maty amin'ny fahatelo. Ho fehin'izany rehetra zany zany hoe tsy maintsy tsorontsika fa araka ny tenin'ny professeur Olavimo ihany dia maro tamin'ireo zavatra nampahitana ny Jaona no efa nanomboka ho tanteraka sady amin'ny androny, ary raha amin'ny andron'ny Jaona moa zany dia amin'ny androntsika koa, kanefa ny farany dia tsy mbola tonga, na dia raha mamaky ny apokalypsia dia asa indroa intelo na efatra dia ohatrany hoe efa tonga sady efa andalona tonga. Zao asika dia milaza fohy ny amin'ny fombafomba ny soratra apokalyptika amin'ny lalan'ny ohatra vitsivitsy, indrindra fa ny fampiasana ny sary sy na sary ohatra symbole, fa efatra ny fampiasana sary ohatra na symbole ao amin'ny boky apokalypsia. Ankoatr'izay efa voalazantsika dia maro ny fombafomba ny soratra apokalyptika izay tsara ho fantatra nefa tsy vitantsika izao fa tonona fotsiny. Ohatra ny fampiasana anarana olona malaza taloha ilazana ankehitriny, Babilôna ilazana ny Roma. Ohatra koa ny boky ny Enoka zany, ny boky ny Ezra faefatra izay ahitana ny momba ny zanak'olona,
dia ny fahamaroany ny fahitana zay azavain'ny anjely. Dia ao koa ny fampiasana ny tantara taloha ilazana ny ankehitriny sy ny hoavy. Dia ohatra mivandravandra amin'izany ny amin'ny Daniela 7 zay milaza ny biby dia 4 mifandimby, biby masika 4 ilazana ny Babiloniana, ny Persiana, ny Grikana sy ny Siriana ary ny fanjakana Romanina. Ary zany sary amin'ny Daniela 7 zany dia raisina indray amin'ny Apokalipsy 7:70 ka ilazana ireo fitondrana samihafa zay miara-miasa amin'ity Kristy amin'ny andron'ny Jaona sy aty amin'ny fotoana manaraka rehetra. Ao koa ny fampiasana ny isa marika na chiffre zany zay manatoerana be tokoa amin'ny soratra apokaliptika, kanefa ireo soratra rehetra dia fantaro fa efa any amin'ny testamenta aloha daholo, dia manatoerana be amin'ny fizarana ny boky io zany. Hoy ny toko voalohany andiny voalohany, ny fanambaran'i Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy raha mba asehony amin'ny mpanompony. Tena izy dia hoe ireo mpanompony, asehony amin'ny mpanompony rehetra zany zavatra tsy maintsy ho tonga hafaingana. Ary nanirika ny anjely izy anambara amin'ny Jaona mpanompony. Raha tao mazava koa ny tapany farany dia toy izao. Ary nanirika ny anjely izy mba anambara amin'ny lalan'ny sary ohatra na anambara amin'ny lalan'ny famantarana. Ny anjely zay manambara amin'ny Jaona zany dia tsy manambara ny zavatra hitranga amin'ny endriny tena izy fa amin'ny lalan'ny sary na sary ohatra. Ao amin'ny toko 5:5 Jesosy dia lazaina hoe ny liona avy amin'ny firenen'i Joda. Ary zany dia manambara ny mampanjaka taranaka Davida azy, mpanjaka mandresy ny fahavalony rehetra. Kanefa amin'ny andiny manaraka andiny 9 Jesosy ihany koa nambara amin'ny hoe ny zanak'ondry mitsangana tahaka ny efa vovono, manana tandoka 7 sy maso 7. Lazan'i Jesosy zanak'ondry malemy fanahy zany nefa ary naiky ho vonoina nefa nitsangana tamin'ny maty ary manana ny hery sy ny fahamasinana rehetra ary mahita zavatra rehetra. Koa ny famantarana ny sary ohatra dia tsy maintsy fantarina ny dikany fa tsy raisina raha-baky teny. Ary voalaza teo fa ireo isa sy chiffre ireo dia efa niasa avokoa tany amin'ny testamenta aloha. Isa telo manambara n'Andriamanitra ny fahatanterahany. Amin'ny toko 1:4 dia zay ankehitriny, taloha ary hoavy. Ny amin'ny Homera 21 ny tsodrana ronika da tsy efa telo zany. Isaia 21:7 ny masina intelo na ny masina indrindra. Ny isa 4 dia ilazana ny voary. Apokalipsy 4 ny zava-mananaina 4. Amin'ny Ezekela koa zany ny fideran'ny voary sy ny fideran'ny 4 rososina. Lazaina amin'ny arany 4 samihafa ny taranak'olombelona. Dia ao amin'ny toko 5, toko 7, toko 1:10 hoe ny fompo-pirenena, samihafa fiteny, ny olona, firenena rehetra zany fanahinina lazaina amin'ny voambolana 4 samihafa. Mizara 4 ny zavaboary ary ireo 4 dia enjeran'ny loza 4 samihafa. Dia ao amin'ny toko 1:9 ireo mpitaingina soavaly 4 samihafa zay milaza ireo hery samihafa mifamoivoy eto amin'izao tontolo izao. Ao amin'ny Apokalipsy 1:20 ny tanàna masina dia manana endrika gobo, cube zany ary mazava amin'izany fa tsy azo ilaina atao sary zany, tanàna avy eo endrika gobo. Mitovy ny lavany, ny sakany sy ny avony. Ka izany dia mitovy amin'ny efitra masina fahiny, efitra masina indrindra fahiny tao amin'ny tempoly. Milaza ny fahatanterahany Jerosalema vaovao zay misy ny fiarahamonina tonga lafatra anjakan'ny fahamasinana ary honenan'Andriamanitra. Ary ao amin'ny toko 1:20 ihany manana ny tanàna masina dia misy vavahady 12 miorina ny fanorenana 12 ary zany dia manambara ny fiangonana zay efa tonga amin'ny fahatanterahana. Isa 7 ny 7 dia tsy na fa telo miampy 4 dia milaza ny fahamasinan'Andriamanitra zay manambara tena amin'izao tontolo izao indrindra ao anatin'ny fiangonana. Amin'ny Apokalipsy toko 1, toko 4, toko 5 voalaza ny fanahy 7'Andriamanitra, tokana ny fanahyn'Andriamanitra. Ka efa miseho amin'ny alalan'ny fanahy 7
dia araka ny mpandalina dia ny famezam-pahasoavana fito zany lazaina ny fito moa zany fa maro dia maro ny famezam-pahasoavana deo ny fiangonana fito anoratany jaune dia ny fanomeza ao amin'ny toko voalohany ny fahasambifolo a ny fanaovanjiro miratsana fito milaza ny fiangonana dia mampahatsiary ny fanaovanjiro zay miratsana fito tao amin'ny taberna kely exodosy dia miroapolo ny fito amby telopolo eto ngamba dia mba misy fanitsiana menan'ny mpanao altara misy eo amin'ny filazanao hoe fanaovanjiro misy enina kanefa zay tsy voalaza dia ilay eo fovoany a mahafito azy dia hitanao ny fiangonana sasany ihany enina monja ny jiro kanefa tokony fito dia mba hahitsy zany mikitana fito na ireo mpitondra ny fiangonana ny anjelin'ny fiangonana ny fito koa nefa dia nety milaza ny antikristy zay maka ny toeran'ny kristy zay misantoka ho kristy bibidia dia nandragona dia manana loha fito sy tandroka folo tandroka dia milaza hery zany manampanjaka folo miara-miasa ny mpanjaka ny politika izy dia adema fito amin'ny toko faharoambifolo nisa enina matetika dia lazana ny fahaval'andriamanitra nisa enina ambinipolo amby zato enina ambinipolo senjato dia ndragona voalaza indromifolo arak'izay efa nanisa azy bibidia dia voalaza inena amby telopolo zany hoe romifolo intelo zany hoe tena makatahaka ny fiangonana ak zay azo miatao fiangonana zay ambaranisa rominifolo dia maro moa ny ezaka nandikana ny enina ambinipolo senjato fa ny fomba anankiray zay asana marina nahoana dia zao a ny enina dia milaza ny ezaka ho tonga fito nefa nahaverimbaherina impira za dia tsy aritratra nao vinavina ny fito nisa folo a ny fahafenona ny virgina folo faratsakely folo ny mpanompo folo sy ny faratsa folo ny fiangonana tany Smirna dia hanapahoriana folo andro dia fotoana lava zany raha iverina kanefa misy fetrany ny aretan'ny fahoriany ny dragona dia manana tandroka folo zavatra ohatry matanjaka be zany toy zany koa ny bibidia zay manampanjaka folo miaraka aminy miaraka amin'ny mpanjaka n'izao tontolo zao izy hiady amin'ny zanak'ondry nefa ho resy apokalipsy toko fahafito ambifolo ny faharoambifolo sy ny manaraka ny roambifolo dia milaza ny Israely na sy ny fiangonana kristianina Israely roambifolo Matio sy ambifolo ny apôstôly roambifolo Jerusalema avao dia ny anaran'ny apôstôly roambifolo dia voasoratra amin'ny vato roambifolo fanorenana ny apôstôly nanorina ny fiangonana ary ny baiboly dia fampianaran'ny mpaminany sy ny apôstôly apokalipsy toko faharoambifolo a ilay vehivavy mitafy masoandro ny volana eo amban'ny tongony ary misy satroboninahitra kitana roambifolo ny lohany a io dia ny fiangonana kristianina ary ilay zanaka anateriny a dia Jesosy zany satria Jesosy a dia zanaky ny fiangonana tesimety taloha fito apokalipsy toko fahafito ny vita tombo-kase amin'ny Israely dia efatra arivo sy efatraly sy ray hetsy roambifolo sy arivo milaza ny fiangonana voavonjy tsy arabaky teny toy ny filazan'ny vavolombelon'i Jehovah azy ka izy vavolombelona no 144 000 io fa milaza ny fiangonana ny voavonjy zany ary misy moa hevitra hoe ny Israely voavonjy reo a zay lasa kristiana fa ny sika jentilisa dia voalaza amin'ny hoe olona avy amin'ny firenena maro tsy tambo isaina dia Jerusalema vaovao voalaza teo fanorenana roambifolo vavady roambinifolo dia marina koa raha olona efatra amby roapolo zany hoe roambifolo indroa zay manodidina ny seza fiandran'Andriamanitra ary voalaza fa misolo tena ny fiangonana mbola ety an-tany ny rivo fotoana ary koa ny taona telo taona sy tapany zany hoe atsasaky ny fito dia fotoana ohatrany hoe lavo zany na amin'ny fahoriana nefa fo ihany raha-pitahana amin'ny fotoana andraisan'ny Kristy ary manambara koa fampelantan'Andriamanitra ny famerana zany fotoana zany dia mazava fa rehetra zao dia tsy raisy narabaky teny mihitsy a fa samy maneho zavatra zay tiana avohitra fizarana amin'ny boky a dia misy fizarana roa lehibe moa toko faharoa ka hatramin'ny fahatelo ary ny efatra ka hatramin'ny roa amby telopolo nefa misy fampidirana toko voalohany ka ray ka hatramin'ny fahavalo fampidirana amin'ny boky ataon'ny Jaune dia 7 ka hatramin'ny faharoapolo a ny fandraisan'ny Jaune ny fanambarana ka
mampiditra amin'ny fizarana loha lehibe dia ny toko fahatelo ary toko faefatra ka hatramin'ny 2020. Dia ny fizarana lehibe anankiray voalohany zany toko fahatelo ny zavatra ankehitriny dia ny fiangonana 7 sy ny anjelin'ny fiangonana 7. Toko faefatra ka hatramin'ny toko 2025 ny zavatra ho avy na efa andalina ho avy, ary toko 20 ka hatramin'ny 1 famaranana. Dia fizarana fahenina amin'ilay savaranando teny fohy mba ny fahataterahany zavatra ho avy. Mba ny fizarana ho avy ny zavatra ho avy na efa andalina ho avy amin'ny toko faefatra ka hatramin'ny 20 zany, izay ahitana koa ny rafitra 7, tombo-kase 7 toko 15 ka hatramin'ny fahenina, ireo anjely 7 mitsoka ny tropetra 7, 9 ka hatramin'ny 12, ireo lovia misy loza 7, 10 ka hatramin'ny 11. Mifanarakaraka ny fanikafana ireo tombo-kase 7 mitsofana ny tropetra fanarahana lovia 7 kanefa mifampiditra. Ohatra amin'izany rehefa sokatra ny tombo-kase fahenina amin'ny toko fahenina dia mihevitra ny mpamaky fa tonga ny farany amin'ny anokafana ny faha7, satria voalaza hoe tonga ny andro lehibe ny fahatezerana ka iza no atohitra. Tsy misokatra nefa ny tombotsay faha7 raha tsy eo amin'ny toko fahavalony voalohany, fa alohan'izany amin'ny toko faha7 dia misokatra ny lanitra ka hita amin'ny jaune ireo 4 sy 4 sy 1 hetsy sy ireo olona tsy hita isa izay vita tombo-kase, izay efa manana akanjo voasasa tamin'ny ranon'akondry ary midehan'Andriamanitra andro aman'alina. Izany fisokafan'ny lanitra zany dia fampahirezana lehibe ho an'ny jaune sy an'ny fiangonana, satria zavatra tsy zakany saina maneritreritra zavatra hita. Ampahirezany amin'ny fisokafan'ny lanitra, izany fisokafan'ny lanitra zany dia hita koa amin'ny toko faefatra, toko 15, toko 20, toko 14, toko 15 sy 20. Marobe ry havana ny zavatra tsy voalazantsika amin'ny boky fa voatery dinganina be ihany fa misy fahitana ao amin'ny toko 10 izay tokony ho tenenina. Ao amin'ny toko 9 sy manaraka dia nandre feo avy any an-danitra jaune, toko 10 milaza hoe mandehana raiso ilay boky kely, ilay boky mivelatra eo tanan'ilay anjely mitsangana eo ambony-dranomasina sy eo ambonin'ny tany. Hoy ny 10 dia ny raiso jaune zany ilay boky kely tena tanan'ny anjely ka nohaniko avokoa, ary raha mbola teo ambavako izy dia mamy tahaka ny tantely, kanjo noho ny voateliko dia nangidy mikiboko. Izany moa dia tena avy amin'ny Ezekiel zany. Ary nisy laza tamiko hoe tsy maintsy maminany indray ianao ny amin'ny olona maro sy ny firana maro sy ny fiteny maro sahirany ny mpanjaka maro. Ary eo amin'ny Apokalipsisy 10:10 dia milaza hoe ny filazanan'i Jesosy no fanahany faminaniana. Dia ao koa ny toko 14 jaonany ny teny, ary hitako fa indro isy anjely iray koa nidina teo afovoan'ny altara, nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'ny monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra. Izany teny rehetra zany dia manambara fa tsy maintsy hotoriana ny filazantsara amin'ny olona rehetra, fa ireo loza mifandimy, fanesy ary toa mimafy hatrany, tsy ireny loza ireny no mampibebaka ny olona hiverina amin'Andriamanitra. Hoy ny toko 7 sy 20. Rehefa avy nitsoka ny tropetra fahenina ny anjely, rehefa voalaza hoe vao ny anjely rehetra izay mifatotra ny Eufrata ka nisy ady afo sy setroka mahafaty. Dia ny 20 sy 20 amin'ny toko 7. Nefa ny olona sisa izay tsy matin'ireo loza ireo dia tsy nibebaka niala tamin'ny asan'ny tanany mba tsy hivavaka amin'ny demonia sy ny sampy volamena sy volafotsy sy varahana sy hazo, izay tsy mahajery na mahare na afa mamindra, ary tsy nibebaka tamin'ny namonoany olona izy, na tamin'ny nanaovany ody ratsy, na tamin'ny fijangajangany, na tamin'ny alatra nataony koa. Tsy ny loza mampibebaka ny olona fa ny fitoriana ny filazantsara. Fa ny fitoriana ny filazantsara araka ny didin Jesosy raha teo, araka ny didin Jesosy raha teo, ary tsy niova zany didin Jesosy zany mandra-pahatonga ny farany, araka ny tena Mateo 4:10 hoe ary hotoriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao tonga ny farany. Mba tsy ho variana isika na ho taitra foana fa mahita manatanteraka zany anjarantsika amin'ny fitoriana filazantsara ny Jesosy Kristy zany eny
marobe ny zavatra tsy voalaza tsika mba ty boky ity fa zay amezana azy dia ny tenyty mpandikana karetiko mpandinika fototra amin'ny apokalypsy dia atonga hadorna zay mendrika raisika raha milaza ny toetsaina andraisan'ny boky ity tsika josy nilanja nyty boky apokalypsy ity indrindra dia izy manomana ny sain'ny mpamaky mba tsy hevitra ny zavatra ho avy ho zavatra tsotra loatra fa zavatra mitranga maro nyfanesy to mitovy amin'ny teo aloha ihany nefa miamefatrany miamafy hatrany ary tsy dia hainy sain'olombelona takarina amin'ny antsipiriany raisika tokoa zany teny zany ka mitarina isika mba tsy hivaona fa andray ny tena antony fanambarana dia ny omanantsika mba ho hita matoky isika ho hita eo ampiambenana amin'ny andro lehibe isehon'i Jesosy Kristy tompo ho azy ireny ny dera laza voninahitra zay iersena amiray sy ny fanahy masina hatramin'ny taorindra ka ho mandrakizay mbola hivavatsika zany tenao Jesosy ary zany no fanazavanay ity boky ity kanefa tsy ampy zany fanazavana zany ary mbola mitalao aminao zay no mifahasoavanao mba hampahiratra ny sainay tsirairay avy mba hita mazava koa zay miteninao ary rov zay ny fampianara-sanjoka rehetra amin'ny frerana rehetra fa mba hanitry tena tokoa natrianao hibebaka tokoa amin'ny asa ratsy ataonay ka mba ho hita ho voasasa eo nitrianao amin'ny ranomasina Jesosy amin'ny andro zay isehonao aminarinao Jesosy no ankatahana izany amen.